Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni Fampalalambao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vavo. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Isan'ny antony mahasarotra ny ady atao amin'ny kolikoly sy tsy fahalalana sy fanararotana ny fantrany malagasy atao amin'ny mpitondry. Ny kolikoly izay tsy mianona amin'ny lafiny ara-materialy fotsiny ihany fa efa mironany amin'ny ara-nofo ihany koa. Manana anjara lehibe amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny olom-pireneny raha toa tsy andrainy andraikiny ireo rafitra natokana ho amin'izany. Tsy azo tazana potsiny tsy fanaran-dalàna teto amin'ny firenena tao anatin'ny 5 taona izay hoy ny atoko herim-bahoaka mitambatra androany. Fotoana izao ilaina ny famondronan-kery ho an'ny herovelona rehetra ka isany hotoerina sy hosaziana amin'ny tsy fanaran-dalàna nataony Andry Rajoelina. 20 taona n'izy ireo tapa-kevitra ny eo anivon'ny Braoma Leontena miady amin'ny kolikoly fa hiady amin'ny fanodikodinam-bolam-panjakana amin'ny taona 420. Nono trangana kolikoly betsaka indrindra vao araira ny fanazavana ary isany mahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Iakatra ho 9 ariary ny sarandalana ireo taksi borosy mampitohy Antananarivo sy Mahajanga manomboka ny 15 Desambra hatramin'ny 15 Janoary, izany hoe anatin'ny haute saison. Fanarinana amin'ny fatiantoka vokatry ny faratsin-dalana sy ny fiakaram-bidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiara no antony izany. Any ivelany, miantso ny ampitsarana tsy misy atakandro ny fifandomana ahafahana mamonjy ireo fianakaviana marefo vokatry ny admisio amin'ny Hamas sy ny Israeliana ny firenena mikambana. Ny fampitohana avy amin'ny firenena ireto izay mananika ny 700 raha ny tatitra vonjimaika. Arahantsika vetrany ary ny andindinin'izay. Sabotsy fahasivy ny volana Desambra 2024 ankafaliana indray tompo-klasy tompoko-vavy no tsy diko ny tokantranonao amin'ny ity alina ity asaiko ianao anaraka ireo angom-baovao hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary ny matoa an-dahatsoratra isan'ny antony mahasarotra ny ady atao amin'ny kolikoly ny tsy fahalalana sy ny fanararotana ny fahatran'ny malagasy ataon'ny mpitondra ny kolikoly izay tsy mianona amin'ny lafiny ara-materialy fotsiny ihany fa efa mirona amin'ny ara-nofo ihany koa manana anjara lehibe amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ny olom-pirenena raha toa tsy andrainy andraikitra ireo rafitra natokana ho amin'izany matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsirafo. Nanakoako nanerana ny nosy sy manerana ireo firenena vonina sy naneho fahavononana iady amin'ny kolikoly ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadena amin'ny kolikoly androany. Ny tsy fisian'ny kolikoly izay manatsara ny fahalalana sy ny fampiarana ny fahitsiana ary ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Lafin-javatra maro no tsy maintsy jerena raha iady sy andresin'ny kolikoly fa ny tsara ho fantatra ihany koa izay tokony tsy ho adinon'ny hafa dia ilay antsoina hoe kolikoly. Ny kolikoly dia azo adika amin'ny teny mazava hoe fahalovan'ny fo, ankalasa fitaovana fanangonan-karena ny hafa. Miainga amin'ny kely indrindra ny kolikoly ary miafara amin'ny antsoina hoe avolenta. Fanararotana isan'andro ataon'ireo mpiatsa-panjakana amin'ny asany andavanandro amin'ireo olom-pirenena mifandray aminy ka mihevitra ny ampiasa ireo fananam-bahoaka sy ny asa mifandraika amin'izany ny kolikoly madinika. Ahitana izany ny amin'ireo birao-panjakana isan-karazany, hopitaly, sekoly, polisy-pirenena, zandary sy ny maro hafa. Ny fanaovan'ireo tompon'andraikitra ambony mifehy ny are-panjakana ka manaratsy ny politika sy ny fampandehanan-draharaha ny fanjakana fohibe azon'ireo mpitondra ambony ireo tombotsoa manokana avy amin'ny fananam-bahoaka kosa no antsoina hoe kolikoly avolenta na kolikoly goavana. Kolikoly goavana no mahavoasaringotra ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha Romy Voice. Na lehibe na kely
miseho amin'ny alalan'ny fanodikodinana, osoka, alatra, fanararaotana sy fanomezana tombontsoa manokana ny kolikoly, ka io no mahazava-doza azy. Zava-doza ihany koa satria tsy mijanona amin'ny lafiny ara-materialy fotsiny ihany, fa efa miamahazo laka ihany koa ny kolikoly ara-nofo. Isan'ny fototra iray lehibe mampahazo vahana ny kolikoly ny tsy fahalalana. Ohatra, ny tsy fahalalana misy amin'ireo tantsaha eny ambanivohitra no lalana isian'ny fanambakana sy ny famotsim-bola atao ao anatin'ny fananan-tany izay miteraka kolikoly. Ny tsy fahalalana ananan'ny mpianatra no mahatonga ny mpampianatra iroso amin'ny fanaovana kolikoly ara-nofo. Ny tsy fahalalana ananan'ny vahoaka malagasy no mahatonga ny mpitondra anararaotra ka iroso amin'ny kolikoly avolenta mambotry firenena. Io tsy fahalalana io izay miampy fantrana lalina ka manamora kokoa ny fanambakana sy ny fanararaotana mitranga. Misy lanjany lehibe ny voalazan'ny Transparency International ny voalohan'ny volana Desambra lasa teo. Nanamafy fa tsy mendrika obiana ny fandresena azy tao anatin'ny tsy fanaran-dalàna sy ny kolikoly ary ny herisetra raha naneho hevitra mikasika ny filazana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana izy ireo. Ny Transparency izay efa nilaza mazava ihany koa fa vola mahery ny 900 miliara ariary no nampiasain'ny kandida larana fahatelo nanaovana kolikoly ara-pifidianana araka ny tatitra nataon'izy ireo. Iza tokoa moa raha mbola firaisamonim-pirenena sy mpanara-maso fifidianana nanao ny asany araka ny tokony ho izy no tsy efa niteny sy nanao antsoavo fa miariary loatra ny kolikoly sy ny fifidianana safidy nandritra iny fifidianana natao amboletra farany teo iny. Ny maro anisa ihany koa efa natsikaritra izany ka nahatonga azy ireo tsy ho resy lahatra ary tsy nandray anjara tamin'iny fifidianana iny. Midika izany fa raha kolikoly sy fanararaotana no resahana, efa maro ny vahoaka tonga saina te hanova zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny vahoaka tokoa mantsy no tompony teny farany sy maso mandidy amin'ny taniny ka afaka hanala sy hanilika izay tsy mety aminy. Ny vahoaka no maefa ka raha tsy vonina iady sy roso amin'izany ireo rafitra najoro ara-dalàna iady amin'ny kolikoly, ijoro ny vahoaka ka hanohitra sy iady amin'izany. Antony iray lehibe iankinan'ny fahombiazan'ny paikadym-pirenena iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara, ny fandraisana anjara ny olo-pirenena tsirairay miainga eny fotony. Tsy azo tazana-potsiny ny tsy fanaran-dalàna teto amin'ny firenena tao anatin'izay 5 taona izay. Hoy antoko herim-bahoaka mitambatra androany fotoana izao. Ilaina ny famondronan-kely ho an'ireo hery velona rehetra ka isan'ny hotoerina ny saziana amin'izany tsy fanaran-dalàna izany. I Andry Rajoelina Ifeshar. Ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny fitondrana Rajoelina tao anatin'ny 5 taona ny fototry ny savorivory politika eto Madagasikara ankehitriny. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko herim-bahoaka mitambatra androany. Tsy azo ekena na oviana ny momby osony mbola fikasana amin'ny mpanjaka azy. Eto amin'ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy, ampirindra ny fiarahamonina indrindra ny tontolo politika eto Madagasikara. Ingena matoataony lalàna nge tokony arahany. Ny olona tsy manara-dalàna zany dia efa tsy mety mitsy zany. Izy ary no nara-dalàna, izy tsy nara-dalàna. Nanompo tamin'ny voalohany efa tsy nanara-dalàna io fitondrana io. Dia zay zany tsy mety, tsy azo atao mitsy zany, tokony tsy asina lalàna nge zala zany. Tokony tsy asina lalàna. Fa raha vao natao ny lalàna mba isan'ny arofanina rehetrarehetra zany dia arahany ny lalàna iny. Zay tsy mamety azy. Za tsy tiditra ny détail inona fa lalàna tokony arahana. Tsy na izanao tokony manara-dalàna. Zay fotsiny. Ankoatra ny fikambanana anatin'ny cellule de crise sy ireo sehatra mikendry ny hamerinana ny Madagasikara ho tany tan-dalàna. Anatanteraka sommet des citoyens ihany koa ny antoko herim-bahoaka mitambatra. Sehatra izay andinihana sy hamariparitana ny lamima sy ny fepetra ary ny sazy indrindra ho an'izay mandika ny voalaza ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Manomana zay ny sommet des citoyens. Ao zany mivoatra zany ny hoe zao ny rehetrarehetra tokony tsy pour hoe 6 mois na 1 mois fotsiny, tsy hoe pour fifidianana natao amin'ny amboletra koa fa mba hita ao zany ny tena hoe zao ny problème malagasy, zao ny problème tsika malagasy dia tiany vahaolana dia mipetraka koa zany zay. Mba tsy ahafahan'ny sasany ntsony tsy hanara-dalàna. Teo mantsy ohatrany misy afaka manara-dalàna tsotso zao fotsiny zay. Mba ampidina agnatin'ny lalàna tsara hoe fa asa manao
concertation nationale de ohatran'izay de ampidirina tsara ao na agnatin'ny constitution mihitsy hoe tsy ahafan'ny tsirairay tsy hanara-dalàna rehefa tsy manara-dalàna ohatra hoe tonga de efa destitué d'office ohatra zavatra ohatran'izay zao solution hitanay fa zavatra zany moa dinina anatin'ny concertation nationale. Iray amin'ireo tsy fanarahan-dalàna nosinganiny antoko ery mba hoaka mitambatra ny nankatoavany fitsarana avo momba lalam-panorenana ny firotsahan-kovidiny Andry Rajoelina sy Radera Nirina Daniel izay tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy taorian'ny fangatahany ny zoam-pirenena frantsay. Trango izay nampiariary ny fitanilany ho androm-panjakana natao hitandro toy ny anak'Andriamaso lalàna velona eto Madagasikara io ka antony antsony ny antokony famondrona kery ho an'izay rehetra resy lahatra amin'ny tokony hamerenana ny firenena ho tany tandalàna indray. Maro ireo tsy fahatombanana ny seho sy tsy fanaran-dalàna hita nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny 14 Novambra lasa teo hitan'ireo mpanara-mason'ny fifidianana na teto an-toerana izany na tany ivelany. Io no antony mahatonga ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo filoham-panjakana maro tsy mbola niaraba ny filoha Andry Rajoelina ho ny antoko fihombonana androany nambarany hatrany fa tsy teraka fitoniana ary anamafy ny fahasahirana-bahoaka ny fizikizeny ny mpitondra tsy miroso amin'ny fihaonana andatabatra boribory. Fanadidina entiny Christian Dimby. Mbola mipetraka ny aiain'ireo mpanao politika sy ireo olom-pirenena ny amin'ny falanin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 14 Novambra lasa teo. Fifidianana izay nahitana osoka maro ny aloha sy nandritra izany ary natao botolona teo aza ny tsy fahafenoan'ny fepetra. Nambarany teo anivy ny antoko fiombonana androany fa io no antony mahatonga ny filoha Rajoelina mezaka mandresy lahatra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana. Mbola betsaka ireo malagasy izay ataoko tsy mankatoa aniny fifidianana iny ary ny sasany ary mandeha jusqu'au bout fa tsy mankatoa an'ilay filoha lany zany. Ka ho anay zany dia mbola mizarazara ny hevitra eto mikasika ny fahalaniny ilay filoham-pirenena lany eo zany matoa izy zany mbola ataoko hoe maka ataoko hoe reconnaissance internationale zany na miséduire an'ireo firenena izay miara-miasa Madagasikara akaiky dia dikan'izay zany mbola ataoko hoe sy de tena hoe miassurer an'izay légitimité ananan'izay zany izy. Ny tsy fahatombanana isan-karazany sy ny tsy nanakeny be sy maro ny fifidianana izay natao mborehetra teo iny no mahatonga ny vondrona iraisam-pirenena tsy mbola niaraban'ny filoha izay lany tamin'ny fifidianana iny ho hatrany ny fanazavana. Zay zavatra zay zany nahatonga ny communiqué izay navoaka ny ataoko hoe communauté internationale eto amintsika zany fa tsy tena mbola niarahaba ny filoha lany zany izy na dia teo ara ny porte-parole ny firenena sasatsasany izay niarahaban'ilay filoha fa na ny ara-diplomasia eo ihany koa ny relation internationale so naresaka zany dia tokony filoham-pirenen'ilay firenena mihitsy no mandefa izay taratasy fiarabana any filoha izay lany izay fa matoa zany mbola tsy ilay filoha n'ilay firenena no miarahaba na mandefa taratasy fiarabana zay zany dia izay le lafin'ny diplomasia zany mbola mitandrina zao satria mbola maro ireo fepetra zany izay tsy voahaja nandritsy ny fifidianana iny na aoriany zao fifidianana zao ary mampanahy zareo zany ny ataoko hoe hisian'ny filamina zany aoriany fahalaniny filoha Andry Rajoelina. Isin'ny fampandrosoana filoha ekeny rehetra lany marina tamin'ny fomba demokratika ny tokony hitantana ny firenena manada sy manaraka ny lalàna fepetra izay tsy feno raha ho an'ny Madagasikara raha ny fifidianana ny 14 Novambra lasa teo ny jerena. Iarahana hita ny endrika fifidianana ny safidim-bahoaka ny alohan'ny fifidianana ny fampiasana ireo fitaovam-panjakana samihafa sy ny fanerena ireo mpiasa-panjakana ankoatra ireo voahosihosy ihany koa ny lalam-panorenana ny fiandrianam-pirenena satria olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy no atao filoha. Ireo tranga ireo no mbola antipijoroan'ny collectif des candidats izay nanao fanambarana omaly fa tsy ekena iny saritsary-pifidianana feno tsy fanaran-dalàna sy natao amboletra teto amin'ny firenena iny mba hametrahana olona tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy hitantana amin'ny firenena ka mahatonga azy ireo hitsipaka marindrany ny fianianana ho filoham-pirenena izay kasainy Andry Rajoelina atao ny 14 Desambra ho avy izao.
La fomba vao eo amin'izay pejy politika izay atrandy manjaka nojadona ho ireo mpanao politika ao anatin'ny faritany Fianarantsoa Androany hososen'ny mpitondra ny demokrasia ary ampiasaina ho hery famoretana sy raha-matahora ny mpitandro ny filaminana. Ankoatra izay, anisany hitondra ny etaetany ary hanolotra izany eo anivon'ireo antenimera ny foko malagasy sy ireo ray aman-dreny ara-drazana izy ireo mandritra ny fiaonabe eto Antananarivo ho hiatran'ny fanazavana. Fanadidina. Tsy mbola vita ny tolona ary tsy mipetra-potsiny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ihany koa ny vondron'ny kandida sy ireo vondrokery misy eto amin'ny faritany ny Fianarantsoa mamiezaka mikarobaolana trany. Nisy arak'izany ny fiaonan'ny antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa ary ireo ray aman-dreny izay nifanojo indrindra tamin'ny fandalovany ny solotenan'ireo antenimiran'ny foko malagasy ireo ray aman-dreny ara-drazana nentina indrindra nakana hevitra mahakasika ilay fiaonana izay taon'ireo ray aman-dreny ireo ao Antananarivo ny 7 ny volana Desambra ity. Fa nisany na ny hevitra ihany koa ireo trangana fisamborana izay misy amin'izao fotoana izao ireto ray aman-dreny ireto. Eny fa na ireo mpanao politika aza dia saikanany hevitra ihany koa mahakasika io tranga io. Fisamborana dia misy. Fa tiako fantatra dia izao ny firaisan-kina rehetra dia tokony isa ary tokony amafy. Fa ny fisamborana olona amin'ny tsirany indrindra fa ny resaka momba ny tanindrazana dia Madagasikara no samborana. Ny foko malagasy rehetra no samborana. Ka anjara eritreritra izay manao ny fisamborana fa tsy ireny olon-dreny kory no samborana fa ny firenena mihitsy no samborana. Ka moa veritsika anaiky ny samborana Madagasikara. Hita tokoa misy ny fisamborana olona na mpanao gazety io na mpanao politika io na mpitandro filaminana na olon-tsotra io raha vao ataontsika maneho hevitra ka tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra fanjakana ohatra ka izay ataontsika hoe endrika fisamborana isan-karazany izay dia azo tika mihitsy hoe fampitahorana angana hoe fanampenam-bava ny malagasy amin'ny ankapobeny tsy teny ka aminay zany ny endrika fisamborana sy ny endrika fampitahorana na hoe raha matahora izay misy amin'izao fotoana izao dia azo heverina fa fahalemen'ny olona manao an'izany na hoe mpitondra manao an'izany. Dia raisiko anao koa izy ao aloha raha matahora voalohany indrindra fanampenam-bava satria zany vao hoe samborina dia mifisaka matahotra dia tsy mahasamaneho hevitra koa sy mahasamiteny ka iaho dia miala siny fa tsisy famoronana resaka eto tsisy famoronana resaka ny zavatra resany teo ohatra hoe raisitsika ohatra Christian Taberg raisitsika ohatra Gasikara Fensony alasina famoronana anarina reo mirahalahy ka ity tokoa dia miala siny aminareo sambosambotra ty aza matahora ary tenitsika maneho hevitra amin'ny rariny maneho hevitra amin'ny hitsiny zavatra marina no ilazantsika ka sanatria hoe foronina na hoe manao provocation ka dia mamangataka anareo re tompoko aza mpitahorina izahay. Ny ataoko hoe ny famerana ny olona tsy any hoe hevitra kalalana tsy hiteny amin'ny endriny ataoko hoe fanamborana na ataoko hoe fampirorona amin'ny endriny hitantsika amin'izao zany dia ataoko fa fomba tsy mahomby io ary tsy misy fanjakana afaka nahita fahombiazana ka hoe naharitra raha amin'ny fomba io no izorana hoe ametrahana fanjakana anankiray eo amin'ny firenena zany. Tokony fomba hafa manome seritra ny fifampiresahana ny fifampiainoana manome lanja ny olona tsy mitovy hevitra aminao zany no heveriko fa mety mahasoa sy mahatsara ny firenena anankiray. Manana anjara toerana lehibe eto anivon'ny firenena ny faritany ny Fianarantsoa ka rariny raha hitondra anjara birika hitady vahaolana makasika izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Roapolo taona lijoroana tapa-kevitra ny eo anivon'ny Birao Maleontena miady amin'ny kolikoly fa hiady amin'ny fanodikodiam-bola mpanjakana amin'ny taona 2024. Io no trangana kolikoly betsaka indrindra voaray raha ny fanazavana ary isan'ny mahatonga ny firenena amin'izao toerana izao. Andrasana ankilany vokatra azo sampahintanana sy ny famoahana ireo valin'ny fanadihadiana tamin'ny raharaha kolikoly maro tamin'ity taona ity. Fanadihadiana intiny io nasaina. Ny tombony trangana fanaparam-pahefana sy fanodikodiam-bola mpanjakana araka ny fitoriana sy ny fitarainana voarain'ny Bionco na ny Birao Maleontena miady amin'ny kolikoly tamin'ity taona ity. Fa misy ny antsoina hoe abus de fonction na fanararotana fisanana ny asa.
tsorona fa io zany anisan'ny endrika kolikoly anankiray tena mora matafalatsaka ny mpiasa-panjakana indrindrandrindra na tompona ndraiky mpanjakana izy io mantsy a de tsotra rehefa misy ny endrika ataontsika hoe fandikan-dalàna azahoana tombontsoa manokana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahefana nomeny lalàna azy a dia efa tafiditra ao anatin'izay ino ty fanarotana fisahanana ny fahefana zay na asa-panjakana zay ny antsoina hoe abus de fonction manaraka an'io a de aloha de tsorona fa ny fanodikodinana ny volam-panjakana no manarakaraka an'io zay vao mandeha ny sisa hafa ao ny mety hoe fanomezana tombondahany manokana favoritisme tiana resahana amin'ny tsenam-barim-panjakana mivoatra ny ataontsika hoe endrika na mode opératoire entin'ny olona manao fanodikodinana ny fananam-panjakana izy io ma tsy voatery vola fotsiny fa misy ihany koa ny fananana ao anatiny itsika amin'izao fotoana zao a dia miezaka mampiasa ireo ataontsika hoe teknôlôjia moderna entina ahafahana mahatratra araka izany resy lahatra ny anivon'ny Bianco amin'izao faharoapolo taona ny ijoroany izao fa nampahantra ny firenena ny fanodikodinam-bola-panjakana ary fototra amin'ny ady amin'izany izy ireo ny drafitrasanay mandritra ny taona amin'ny taona 2024 zany dia aompana betsaka mihitsy amin'izay ady amin'ny fanodikodinam-bola-panjakana na lafo ny fanabeazana zany na lafo ny fisorohana zany tenena de matotalean'ny fanadihadiana tao na ny fanadihadiana ary dia iompana tanteraka amin'izay zany mba hisy vokany ho an'ny malagasy mba hisitraka ny anjara masoandro malagasy rahantsika foana resahana be da be fa hoe manan-karemy Madagasikara na any ambany tany na ambony tany na amretraretra kanefa zao ny zavatra misy eto Madagasikara dikanay fahatsapana ary nasahan'Andriamantoa taletsy io fa betsaka lasa tantely fa drakotra ny volam-panjakana de zay zany na tonga Bianco tena resy lahatra hoe ndeha aompana ho amin'izay le roapolo taona ny Bianco tompoko a mbola tsy banco azonareo le mbola mijoro izy a ama indépendant azy atreto ary everina fa mandra-patapitry ny iraka zay apetraka amin'izany braoma le tena dina mikolokolo zany a de tsy maintsy mijoro amin'izany ma indépendant azy zany foana ny braoma le tena dina mikolokolo androany nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ny firenena mikambana iadina amin'ny kolikoly no tanterahana teny Ambobao nanontaniany mpanao gazety ny teo anivon'ny Bianco makasika ny andraikitra izy ireo amin'ny raharaha kolikoly mahavoasaringitra ny taleny kabinetra teo alohan'ny fiadinan'ny Republika Andrianarso Romivos izay migadra ny Londres noho ny raharaha fakana vola tamin'ny orinasa mpitrandrahana Gemfield tahaka izao ny nambara ny tompona andraikitry ny Bianco momba izany maro lafy ny ataontsika hoe fiara-miasa avy any amin'ireo ivelan'ireo fa singaniko manokana eo amin'ny lafy ny fanadihadiana de efa misy ny fiara-miasantsika satria coopération moa zay international amin'ny any ivelany ao anatin'izany mba hahafahantsika zany a manatsara ny kalitaon'ny fanadihadiana zay ho tanterahana ao anatin'izany androany tsy nomaly mazava ny talemisahana ny fanadihadiana eo anivon'ny Bianco nanahitsy aza ny fanontaniany mpanao gazety ity trangana kolikoly mahavoasaringitra olona ambony eto amin'ny firenena ity izay isan'ny tokony ola aram-pamena indrindra manoloana izay filazana fa misy ny fiara-miasa amin'ireo sampandra miady amin'ny kolikoly any ivelany izay ankoatra ny resa-bola isan'ny ahina amin'ity raharaha ity ihany koa ny fisalovanana sy fisandohana andraikitra amin'izao famaranana ny taona 2024 hiditra 2024 izao vokatra no andrasana amin'ny Bianco anehoana fa mahaleo tena tokoa eo ampanatanterahana ny asany fa tsy fanenjehana izay manohitohina ny mpitondra araka ny faneho-kevitra re eny anivon'ny fiarahamonina miantso ny fandraisana andraikitra manoloana izany ny tanora Mais à quoi vous sert cet argent? À quoi il vous sert? Pour créer trouble sur cette terre ou bien pour réserver une place en enfer? Tena mandroso Madagasikara ka sotra nareo nanosika azy tora-boninkazo ara-panajana de mankasitraka fa voaloasoma tsara ny vodilahara aodony andro fa tsy ampy ny vahoaka tsy olana raha mijaly de teo eo foana andoesana raketa sy sanoanina fa lafo ny heno aodony andro fa tsy ampy mandeha mivaromezina etsiro mahazo kado de efa eny tompoko mandeha aloha aodony andro fa tsy ampy manamboninahitra etotanana mampina atao fitaratra de katikati fanatsona maso toy ny mpimaso miantso varatra varotrana feno ny amoron-dalana jery rano tapaka lava de kolikoly ahy manjakazaka vola matapitrisany lany nefa lahitantsika tsy misy mpiatra vao mihodidina amin'izay resaka kolikoly izay hatrany voakitika amin'ny resaka kolikoly ny akamaroan'ireo sehatra eto Madagasikara hony teo anivon'ny Transparency International misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-pirenena io kolikoly amin'ny lafony rehetra io izay andrasana ny fahatsapatenan'ny rehetra ho hatrany fanazavana fanadihadiana
manjaka ny kolokolo eto Madagasikara ary miamahazo vana amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny Transparency International. Ankoatra ny kolokolo avo lenta eo anivon'ireo rafim-panjakana, ny anjary voakitikitika amin'ny resaka kolokolo io ankehitriny hatrany amin'ny fanabeazana sy ny tontolo iainana. Isan'ireo nanao ny Convention des Nations Unies contre la corruption tamin'ny taona 2003 i Madagasikara. Maro ireo lahatsoratra tsy voahaja anatin'izany. Teboka misa 3 no nambarany teo anivon'ny Transparency International fa tokony ho laharam-pahamehana amin'ny ady amin'ny kolikoly izay tsy tafapetraka ankehitriny. Ny zavatra d'ailleurs nisy recommandation navoakan'ny société civile teo amin'ny resaka recouvrement teo amin'ny resaka recouvrement chapitre 2 sy chapitre 4 ny Convention des Nations Unies izay milaza fa ireto anankitelo reto dia mbola anisany tsy tafiditra ao anatin'ny fanarahana ny Convention des Nations Unies. Voalohany aloha dia ny fiarovana ny mpapanelina kolosy, lalàna miaro ny mpapanelina kolosy, mpisintona lan-kolosy eto amin'ny firenena. Misy amin'ireo ary efa niarany fahafatesana mihitsy noho izay fiarovany ny trangana noho tsy mety sy ny antso izay misy ato amin'ny firenena izay eo amin'ny kolikoly misy an'izay. Faharoa ihany koa ny loi sur l'accès à l'information. Fito ambin'ny folo taona zao ny takinan'ny loi sur l'accès à l'information izay rahantsika malala fa mbola tsy tanteraka izy amin'izao fotoana izao à caractère public zany. Dia ny fahatelo manarak'izay dia ny plafonnement ny dépenses électorales zany ny fitakinany mangarahara eo amin'ny dépenses électorales mba ataovy mangarahara ny vola ataon'ny candidat eo amin'ny mandritra ny fifidianana mandritra ny fampilezan-kevitra ary ny plafonnement an'ilay izy indrindra. Ankoatra ny SAC na ny système anticorruption eto Madagasikara izay ahitana ny CSI, Bianco, Samifin, ny PAC ary ny ARAI. Rafitra misa efatra hafa no natsangany teo anivon'ny Transparency International nanomboka androany. Tanjona ny ahafahan'ny rehetra mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly manerana ny nosy. Mbola misy foana ny kolikoly dia izay indrindra no antony nahatonga anay nanangana an'ilay liga ao anatin'izay zavatra izay. Dia ny anton'ilay liga zany dia ahafahana mampivondrona ny hery rehetra miady amin'ny kolikoly tafiditra ao anatin'izay ny groupement informel ny citoyen rehetrarehetra izay liana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Reto ilay karazana kolikoly matetika kolikoly mamesa ny kolikoly mandray izay rahantsika malala fa matetika ny zavatra considérentsika hoe kolikoly majinika ilay izy fa avy eo rehefa mitombo ilay izy dia lasa kolikoly lehibe ilay izy avy eo satria ireny ihany avy eo mivadika kolikoly lehibe. Faharoa ny resaka fanararaotapahefana azona tombotsoa manokana abus de pouvoir des fins privées. Dia fahatelo ny conflit d'intérêt na ny fifanolana ny tombotsoa manokana. Androany 6 décembre no andro iraisam-pirenena amin'ny Convention des Nations Unies contre la corruption raha ny eto Madagasikara manokana. Mbola maro ireo ezaka mila ampiarina amin'izany ady amin'ny kolikoly izany izay ilaina fahatsapahan-tenan'ny rehetra. Raha ny IPC na ny indice de perception de la corruption tamin'ny taona 2022 no tsy ahivina. Mitana ny laharana fa 2.7 amin'ny firenena 20 i Madagasikara amin'ny resaka kolikoly. 4.7 no naoty azo raha nitatitra hatrany. Dia izay koa mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao mamevitonanao azy aoriany dokam-barotra fohy.
Partageons la magie de Noël, partageons le bonheur. Belle fête de Noël avec Mvoul. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Passez un super Noël avec la Super App Mvoul. Du 4 au 21 décembre, utilisez la Super App Mvoul pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la Super App Mvoul sur Play Store ou Apple Store. Mvoul, simple, immédiat et sécurisé. Et hop, c'est déjà la grande promotion chez Batimax. Du 1er décembre au 6 janvier, 5% à 15% de remise sur tous nos rayons à Batimax Indahar et Sarlalan. 40% à 70% pour les fins de série au dépôt 67 hectares. Carrelage, sanitaire, luminaire, quincaillerie, revêtements, électricité, équipement et outillage, matériel BTP. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tavavegny indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tomoko lahy sy tomoko vavy asaiko hatrany ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ho amin'ny androany ho any mahajanga avy hatrany antsika atao anatin'ireto fanadidina manaraka ity anampy ireo mpianatra amin'ny fampitomboana ny kalitaom-pampianarana sy ny faripahaizana ny fahavitany fototra-afitrasa vaovao ho an'ny master terre ruralité et eau ao amin'ny FSTE na ny faculté des sciences de technologie et de l'environnement eo anivon'ny université ny Mahajanga namboariny coopération allemande niarahana tamin'ny Landef Anza Robert Cool TV Mahajanga.
Ny LANDEV na ny Land Landscape and Development Research Lab dia anisan'ny mpiara-miombonantoka mamolavola ny Master Land Rurality and Water na ny Master Terre Ruralité et Eau na ny Terre Eau eo amin'ny ambaratonga mpampianarana eo anivo ny FSTE na ny Faculté des Sciences de Technologie et de l'Environnement ao amin'ny Université ny Mahajanga mba amolavolana ny fandaharam-pianarana sy ny fametrana ny fotodrafitrasa amin'ny fanofanana ireo mpianatra. Vokatra izay indrindra ity trano vaovao ho an'ny mpianatry ny Master Terre Eau ao Ambondrona ity izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 20 Décembre 2024. Manaprofo ny fiara-miasan'ny coopération allemande sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny fampivoarana ny fampianarana ambony ny fahavitany ny fotodrafitrasa toy izao. Ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny GZ Prosol zany amin'ny alalan'ny fanaovana an'izao trano zao ny partenariat public privé dia ity trano ity dia namboarina ho an'ny Faculté des Sciences eto Mahajanga. Mbola betsaka ireo asa zay mbola iarana miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka fa dia isorana manokana moa zany ireo GZ nanampy ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa amin'ny alalan'ny fanaraha-piara-miasa zay ny atao ny arahana tamin'ny ramatoa ministra dia hitantsika amin'izao fa vita soamantsara ty trano ty. Ny afatra avy amin'ny ministra ny fampianarana ambony moa dia ho an'ny mpianatra dia ny fikojakojana izao fotodrafitrasa zao satria dia tsara tokoa le fotodrafitrasa vita mba olovainy ny taranaka faramandimby. Ity trano lehibe ny Master Terre Ruralité et Eau eo anivon'ny FSTE eo Ambondrona Mahajanga ity dia ahitana efitrano fianarana miisa 3, birao iray, efitrano fivoriana iray ary efa misy fitaovana arifomba sy raitra avokoa. No tontosaina androany tetsy amin'ny CGM Analakely ny fanehoana ampahibemaso ny vokatra tamin'ny fanodrinana akora plastika no volavolainy kolokitra Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity isan'ny songadina tamin'izany ny fanamboarana akanjo vita amin'ny fako plastika. Tanjona amin'izany ny anamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanangonana ireo akora plastika ho lasa akora azo avaozina. Fanadidina entiny Christian Jimby. Nomena sehatra manokana ny fanamboarana akanjo vita amin'ny akora plastika tamin'ny fanehoana ny vokatra ofisialy tamin'ny fanodinana fako plastika ho an'ny kolokitra Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Niavaka ny fankalazana izany tetsy amin'ny CGM Analakely no ny fanotroana ireo masivo Allemana sy ireo manamboninahitra isan-tsokajiny. Tamin'ity dramitoraka ity zay dia nanova kely indray nijery hoe ahoana ny fomba hisariana amin'ny mason'ny olona anaovana donda tabatra mafimafy amin'ny zavatra mety hoe alinan'ny olona afinaritra koa ireo vokatra azonay avy amin'ny fako plastika izany dia nataonay akanjo indray tahaka izao akanjo anaovako eto izao moa zany dia tena vita avy amin'ny fako plastika izay avatsy aminay fikambanana avatsy aminay tokantrano tsirairay avy tokantrano tsirairay avy sy ireo mpikambana dia mavadika ho akanjo indray izy zany. Indrindrindra koa ampiratsiana amin'ny alalan'ny kololatro indray défilé de mode hitantsika moa zany le izy rehefa avy eo ny raha naniasa tamin'ny ambasaden'ny Allemagne moa zany sy ny cercle germano malagasy indrindrindra misy tanora vao misandratra ao anatin'ny resaka zaitra sy ny resaka fikarakarana akanjo alamody moa zany ao anatin'izany Isan'ny nanamarika ny fikambanana kolokitra Madagasikara ihany koa ny tanjona izay napetraka fa eo ihany koa ny anamafisana hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana noho ny fiparihan'ireo fako plastika raha ny fanazavana hatrany. Nanamarika ny fisian'ny fikambanana dia ny fitombony na ny hoe ny fanatevenan-dahara ireo mpiara-miasa sy ireo mpiara-miombonantoka ireo mpanabe ny atao hoe ady amin'ny fiparitahan'ny plastika zany satria dia lasa nitombo ireo mpiara-miasa lasa nitombo ireo tanora sy zaza izay liana ao anatin'izany sehatra izany ary dia androany zao zahay dia nanao sy ny fiara-miasa amina sekoly anankiroa indray izay vonona ho modely ao anatin'izany fikirakarana ny fako sy fandaminana ny resaka fahadiovana ao amin'ny tontolo fanabeazana izany. Nisy manoloana io ny fampiratiana tsara sy ny défilé de mode tetsy amin'ny CGM Analakely tamin'ireo vokatra izay vitan'ny kolokitra Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity. Izany nanotrona izany ny solotenan'ny masivo Allemana sy ireo mpiara-miombonantoka maro.
basy izay kolikoly io no loha efitra lehibe nentin'ny Bianco Mahajanga na ny tanàna rehetra nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly izay niantomboka tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna sy ny fitokanana tsangam-bato sary-tanàna teo anoloha ny birao ny fananantany any Mahajanga. Yanja Robert, Koly TV Mahajanga. Anisany zavatra mameno sy mampitaraina ny vahoaka malagasy eto Madagasikara ny lafy ny fananantany ho an'ny faritra Boeny manokana napetraka eto anoloha ny birao ny sampandrarany ny fananantany ity tsangam-bato miendrika sary-tanana basy zay ny kolikoly ay io no fanentanana sy ho fanairana ny rehetra amin'ny fiarahamentana amin'ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ity sehatra ity. Isan'ny nafantarana ny ady amin'ny kolikoly dia ilay mari-tanana mamoaka n'ilay fandavana ny kolikoly sy fiantsona n'olom-pirenena rehetrarehetra andray anjara sy ho atsapa ho tompony zany ady amin'ny kolikoly zany. Raha amin'ity sary-tanana ity dia ohatrany hoe mbola misy zavatra manakona tsy voan'ilay tena ady amin'ny kolikoly. Izay zavatra izay dia mila fiantsonantsika rehetrarehetra olom-pirenena asa hijoro anda kolikoly ary indrindra sa hijoro anao famarinana sy ho marina amin'ny fanatanterahana ny asantsika rehetrarehetra. Antony ezaka manokana ny fiadina amin'ny kolikoly ao anatin'ny sehatra ny fananantany. Ny fanomezan-tanana iarahana amin'ny zareo ato amin'ny DRTSF dia anisany amin'ny hoe ady amin'ny kolikoly tolérance zéro fa indrindra ihany koa fanaovana fampitokoana n'ilay hoe sécurité juridique amin'ny lafiny fananantany ka ny malagasy rehetrarehetra mba tsy hiahiahy amin'ny fampiasana na ny fizakana zo ny tany izay ampiasainy sy honenany. Ankoatra ireo rafitra miady amin'ny kolikoly isan-tsokajiny dia efa misy eto Mahajanga ihany koa ny Kajak izay ivitoerana napetraky ny Transparency International natao andraisana fitorohana sy fitarainana raha mahita na hiarana ny trangana kolikoly. Dia ny mahakasikasika ny Kajak mahivitoerana fandraisana fitarainana sy fitorohana izay dia mandray ny fitarainan'ny olona rehetra izahay na niarana na nahitana niarana sy nahita trangana kolikoly zany dia mampafantatra ny olona ny zony ihany koa izahay amin'ny sehatra rehetra izy io ny fampianarana, ny fananantany, ny fitantanana ifotony zany hoe misehatra rehetrarehetra zany mandray ny fitarainana rehetrarehetra. Ny samihafa mihitsy izahay sy ny Bianco ary tsy misolo toerana ny Bianco izahay. Ny asan'ny Kajak zany hoe conseil orientation no tena andraikitray zany fa tsy mitovy amin'ny Bianco mihitsy izahay. Ny Bianco manko zany mpanao investigation sy ny ohatran'izany dia tsy manana zo izahay andeha hanao enquête na ohatran'izany fa zay limité eo amin'izay conseil orientation zay. Ny ady amin'ny kolikoly dia tsy andraikitray fiarahamonim-pirenena irery fa andraikitra ny tsirairay avy na hoe ny Bianco irery fa isika tsirairay avy no mila miara-mientana miady mandresy ny kolikoly mba hisian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ireo tanora mivondrona ao amin'ny RHI na ny tambazotra ny tanora miady amin'ny kolikoly no tena atao lahara-pahamehana anaovana fanilo miampita andresena amin'ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny Bianco Mahajanga tamin'ity fanamariana ny 6 Desambra andro maneran-tany iadina amin'ny kolikoly ity. Fananatanteraka dinika narahina ady hevitra ny avy eo amin'ny fitalehavany paritra ny birao maleonteny amin'ny sanany ady amin'ny kolikoly any Tsimondrefana nandritra n'ity andro ankalazana ny ady amin'ny kolikoly ity. Koly TV Toliara. Fanana nandritra ny dinidinika narahina ady hevitra no karakaraindry zareo avy ao amin'ny fitalehavany paritry ny birao maleontena misahana ny ady amin'ny kolikoly ato Tsimondrefana. Araky ny fantatritsika moa zany ny 7 volana Desambra no andro raisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly zany. Tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara indrindra fa isika aty amin'ny faritra atsimo andrefana zany dia nanao an'izay fankalazana zany. Ny fankalazana moa dia tamin'ny endrika aloha-bary andasy tao anatin'ny hoe fifanankalozana ady hevitra ary ny votoatin-kevitra tamin'izany dia ny resaka fanodikodonana ny volam-panjakana. Ny fifanarahana raisam-pirenena dia milaza fa tokony atao vaingoan-draharaha zany ny resaka fisorohana ny kolikoly dia tafiditra ao anatin'izay zany no nisafidianana amin'izay loha hevitra izay satria
tena tafiditra tanteraka ao anatin'ilay fisorohana ny ady amikolokolo zany a ny fametrahana fipetra fisorohana mba tsy ampianaka nyzany ataoko hoe fanodikotonana ny volam-panjakana zany. Mpiantsehatra maro no tonga nanotrina ny lanonana manambara fahavononana hiady amin'ny kolikoly izany raha ny nambarany avy ao amin'ny fitalehavam-patry ny birao mahaleo-tena misahana ny ady amin'ny kolikoly hatrany. De vita moa zany lay ataoko hoe fiaonana tamin'ireo sehatra maro samihafa de sorana be da be moa zany ireo nasaina tonga namaro ny antso indrindrandrindra reo tompona ndraiky mpanjakana zay tonga maro be tokoa nanome voninahitra ny fotoanandroany. Izany moa dia midika fa feno fahavononana mampiseho fahavononana sady fa tena vonona hiady amin'ny kolikoly zany ny aty amin'ny faritra atsimo andrefana ary tsy mikely soroka amin'izany koa ny biankoa fa miara-mentantsika rehetra andresy ny kolikoly. Manoloana izany, maro ireo hevitra ny vohitra nandritra ny fankalazana raha tsy ilaza ny fanazavana ny lamina arahana ao amin'ny fitsarana, ny olan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny vatsim-pianarana sy ny fitaovana, ny fahitana fa tsy tonga any amin'ny tokony ho izy ny volam-panjakana, ny fisian'ireo volam-panjakana sasany tsy ampidirina any anaty tahirim-bolam-panjakana, ny tsy fahampiany tamkarama ho an'ny mpiantsehatra ary indrindra ny fijoroan'ny tsirairay amin'ny nanao ampamoaka tao amin'ny tambazotra an-tserasera ny Afakandro Christian mpanao politika sady mpitarika fikambanana ao Mahajanga nambarany tamin'izany fa mahafantatra ary anambara ireo olona mpanao afera maloto sy tsy mpapandry fahalemana ao an-tanàna ny tenany tsy hoela. Fanadidina. Ny joro vavolombelona tao amin'ny tambazotra an-tserasera ity mpanao politika iray filompamorona sy mpitarika ny fikambanana anjary raha ity eto Mahajanga ity. Fa fantany avokoa ireo olona mpanao afera maloto eto Mahajanga, ireo mpanondrana antsokosoko ny zava-mahadomelona sy ny pakankeriny ka nilazany fa tsy ho ela dia ho avoakany ao amin'ny tambazotra an-tserasera izany. Iza mpifornira jamala eto miboaka aby amin'ny fotoanan'io. Iza olo mpandefa jamala mandeha an-dafy miboaka aby amin'ny fotoanan'io. Iza jiaby olo complice miaraka malfetera amin'ny tanàna ty eto aboakanay amin'ny fotoanan'io. Ia mpanao kidnapping eto aboakanay amin'ny fotoana io. Ia mpangalatra angonoky mpandefa angonoky mandeha l'extérieur aboakanay amin'ny fotoanan'io. Zay everinareo zahay mahalalana ahoana mangalatra ao amporo mandeha mampiditra jamala ao agnatin'ny botay à gaz alefa mandeha Komoro sy mandeha l'extérieur. Fa ny hoan-kevitra izay nisan'ny nampametra-panontaniana ny maro indrindra ireo izay mpanaraka akaiky ny tambazotra an-tserasera ny tiranga iray ity ny zava-misy marina mikasika ireo raharaha mafanafana toy ny kidnapping, ny fanondranana jamala sy ny angononoka ao amin'ny faritra Boeny ka anairana ny tompona andraikitra izany. Ny avy ao anivo ny mpitandro ny filaminana raha teo efa manao antso avo ombieny fa afaka manatona azy ireo hatrany ireo izay manana loharanom-baovao mikasika ireo olona tsy mampandry fahalemana eto Mahajanga. Vaovao eo amin'ny pejy toekarena kosa indray tsy misahatra midina ankehitriny ny vidin'ny baril Brent ny pétrole eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny 3 volana farany taona 2024 nojerena. Tokony hidina araka izany vidin-tsolika eto Madagasikara ny taona 2024 iny saingy tsy misy fiantraikany izany noho ny politika anatin'ny fanjakana ankehitriny raha nambarany Pahy Toekarena. Fanadidina. Tao anatin'ny 3 volana farany taona 2024 ity tsy nitsahatra ny ena ny vidin'ny baril Brent ny pétrole eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena araka ny vidin'ny pétrole miseho isan'andro ity ho amin'ny androany 7 desambra 2024 raika amby fitopolo faingo $9 ny baril ny pétrole raha toka 570 faingo $580 ny pétrole Brent raha ny fanazavany Pahy Toekarena tokony amin'ny volana febroary 2024 any no hidina ny vidin-tsolika eto Madagasikara saingy tsy izay no zavatra iseho. Raha ohatra ka tena manao ny hoe vérité des prix tsika zany dia tokony izay io vao miatso. Izay vao tonga miantsika ty amintsika ty ny vidin'ny amin'ny marché international io. Dia tokony ena ny vidin'ny carburant tsika ny pétrole ny lasantsika ty satria raha araka ny lazaiko teo 54% ny structure ny prix any à la pompe dia misy an'le vidiny prix référence frontière io. Nefa araka ny lazaiko teo ihany koa ny avy io zany se dévaluer se déprécier be eta be izy
par rapport amin'ny dollar zay andoavana ny carburant io dia zany logika an'izany tokony hidina mihitsiny ny vidina essence à la pompe nefa moa décision fanjakana ilay satria raha fahitana ny zavatra amin'izao fotoana izao zany tsy misy ohatrany hoe tsy logika ilay izy tsy logika ho an'ny mpitazana nefa mety logika ho an'ny mpitondra ilay satria zareo moa zany namasitra an'ilay vidiny arak'izay tiavany azy ihany ny carburant zany ny fandehan'ny carburant io zao période mangatsiaka zao ny ivelany misy tension miakatra ny vidin'ny carburant tokony hiakatra nefa tsy miakatra izy noho ny zavatra maromaro ny feo tokony hiakatra koa izy noho ny crise Ukraine tokony hiakatra koa izy noho ny crise ny palestiniana nefa izy tsy miakatra. Ahina araka izany mety sy ny fipoahan'ny vidin-tsolika ambony any aoriana raha toka tsy voafehin'ny fanjakana ireo elanelam-bidy aloha amin'ireo kampani-tsolika indrindra manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Le izy tena tombony raha ohatra ny ka tena tanan'ny fanjakana hatramin'ny farany izy tsy maninona fa raha ohatra ka any ambadika any izy manao mameno banga dia nefa ny zavatra tsy voaprévu koa zay tsy nomanina koa ilay izy dia tôt ou tard tsy maintsy ivoaka ilay vidiny tena marina dia zay tsika voasahirana fa inona tonga atsika tamin'ilay tsonjotana farany tamin'ny juillet 2022 ny mars be raha nanefa tsika tsikelikely ny zaka ihany fa avy eo ilay izy migasy moa mainolona rehefa tonga ilay fotoana fa na izany raha mba safotra ihany no mitantana société amin'izao fotoana izao hoe resaka énergie satria ny pétrole zany tsy fantatra tsony à quel moment izy io miakatra à quel moment izy io nidina miakatra avy ngamba tsy ho tonga amin'izay niveau zay ilay izy satria arakaraka zay fanarahany zay fomba aminona amin'ny banga rehetra hatramin'izay fa aloha miva misy banga be mihitsy ny resaka pétrole matotsika say amin'izao fotoana izao misy zavatra asa tokony atao moa avy any amin'ny pétrole io nefa ny tsy vita. Tsy aivana tamin'ny volana martsa 2024 no tafiakatra hatrany amin'ny $700 ny barilan'ny pétrole brent teo anivon'ny tsena iraisam-pirenena niakatra avy hatrany vidin-tsolika teto Madagasikara ny volana jolay 2024 hatramin'ny androany tsy nitsahatra nidina ny vidin'izany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy tsy misy fiovana ny teto Madagasikara. Fa hiakatra ho $1 ny sarandalana ireo taxi borosy mampitohy an'Antananarivo Mahajanga manomboka ny 15 Desambra hatramin'ny 15 Janoary izany hoe anatin'ny haute saison ho an'ireo taxi borosy fanarenana ny fatiantoka vokatry ny faharatsin-dalana sy ny fiakaram-bidin'ireo kojakoja ilaina ao anatin'ny fiara no anton'izany raha ny fanazavana io nasaina. Ho lasa $9 ny sarandalana ny taxi borosy mampitohy an'Antananarivo sy Mahajanga manomboka ny zoma 15 Desambra raha $10 zany amin'izao fotoana izao. Faminona ny banga sy ny fatiantoka no ampiakarana ny sarandalana amin'ny fotoana mahabe mpandeha ho ny tompona ndraikitra eo anivon'ny tompo fiantsonana maki andotam-penaka. Hidiny iray zany amin'ny basse saison aoriana ny 15 Janoary. Hatreto aloha raha tao anatin'izay hoe PV sy ny tapaka zay dia tsy maintsy hajaina moa le zay tapaka ny fivoriam-be zay zay niarahan-drehetra nanapa-kevitra dia amin'ny haute saison ihany zay $9 zay ho an'ny Mahajanga, $3 ho an'ny Toamasina sy $3 ho an'ny Toamasina. Ny resaka fatiantoka aloha zany araka ny tenako tena ampiandohana eo ny resaka lalana zay raha tsika malala moa satria tsika samy mpandeha amin'ny lalana eny eo ihany koa ny kojakoja mpiarakodia zay mitombo andreo manalina ny vidiny dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay no atao hoe mba ahafahana mba miaina kely ny mpitatitra ao anatin'le asa-pitaterana ao amin'izay hoe haute saison zay. Na io azy io fisondrotan'ny sarandalana io finaina hitombo hatramin'ny 900 ny mpandeha ho hiatran'ny tompona andraikitra. Nanomboka omaly aloha zany no nanomboka nisy fiakarana kely teo amin'ny 520 teo dia vinavinaina hatrany amin'ny 700 amin'ny herinandro ho avy any. Fiarany aingana teo aloha tamin'ny andavanandro tsotra dia teo amin'ny 108 teo eo à 110 zao izy mahita ao amin'ny 125 135 eo zany amin'izao fotoana izao. Satria amin'izao fotoana izao maro ny olona mivezivezy eny amin'ny lalambe fivezivezeny daholo be
dia fanentanana foana ho an'ny mpamily mba hitandrana satria ain'olona no entintsika ao anatin'izay any koa sy mba ny fananana iombonana nefany a misy ihany koa ireo azo lazaina hoe manao fisongonana mampidozy ao ihany koa ireo a milalao finday eny an-dalana dia eo ihany koa ireo a mpandray zava-pisotro mahamamina mahadomelona dia aoka mba tsy rehefa mitondra familiana dia tsy handray andrainy mihitsy satria mitera-doza toatra zany mba ho fety erendoza. Ankoatra ny fanentanana amafisina ihany koa ny fitsirena ireo taxi borosy sy ny mpamily azy eo am-piangana hoy ny fanazavana. Ho amin'ny maresaka any ivelany miantso ny ampitsarana tsy misy atakandro ny fifandonana ahafahana mamonjy ireo fianakaviana marefo vokatry ny ady misy ao Hamasa sy Israeliana ny firenena mikambana ny fampitehana amin'ireo firenena ireto izay mananika ny 700 isanjato raha ny fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mahery ny rotaprisa amin'izao fotoana ireo mpitsoponenana noho ny ady misy eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas. Miala ny tanàna manavotraina ary tsy mahafantatra izay ho aleha akory ny 520 isanjato n'ireo Gazaoui. Ho an'ireto Palestiniana ireto, tente tsy misy na inona na inona, toerana tsy misy rano no itoerana. Tente iray ho ana olona 700 raha tokony ho ny atsasak'izay no ara-dalàna. Ady izay tsy mbola ahitana mangirana hatramin'ny andro aniny hoe aiza raha oviana no mety hifarany. Ny fanafiana sy ny daroka bomba izay ifamaliany rotonta ho an'ity andro an'ity nanodidina ny bande de Gaza no nitaroan'ny Israeliana bomba. Raha ny tarimarika avy amin'ny tafika ao Hamas, mahery ny 700 alina no praitan-drazana amin'izy ireo no lavo tamin'ity ady ity. Mivory amin'izao fotoana izao ny Conseil de sécurité an'ny firenena mikambana ary mitaky ny fampitsarana ny ady na ihany koa ny fametrahana indray ny lalana ahafahana mitsabo ireo marary sy mitondra fanampiana toy ny rano sy sakafo ho an'ireo fianakaviana marefo. Dia izay koa mamarina ny fampalalam-baovao ny Kolo TV ho amin'ny ity alina ity izao ny sika rehetra tany Trokatrano. Nanaraka izany hatramin'ny farany teny kosa indray dia mbola manome fotoana ho amin'ny rapitso indray. Veloma toboka. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.